ny fakaiky am'roapolon'ny volana febroary andro raitsam-pirenena ho an'ny tenireny natokany UNESCO izy io ka amin'ny tena koa tsy amin'ny solombavam-bahoaka fa pikabary mpanoratra mpandalama malagasy dia manentana ny rehetra indrindra ny mpanabe isaky ny sekoly rehetra manerana amin'ny Madagasikara mba anamarika izany tsy hoe manamarika fe fanamariana fotsiny zany fa mampiasa mihitsy an'ilay teny reny tena anisany moramora kokoa mantsy ny ampitana ny hafatra amin'ny mpianatra raha ny teny reny no ampiasaina satria tsara ihany manamarika fa samy hafa ny teny reny sy ny tenim-pirenena ny teny reny dia ilay teny namola volainy reny ny zanany hatrany amboaka izay no natonga hoe teny reny izy fa tsy teny indray satria ny reny no mitondra 7 volana ka tsy tonga volana 10 volana ary 9 volana raha ohatra rehefa teraka ny ankizy ka raha mpianatra kajy ianao ohatra na matematika moramora kokoa raha le teny'le foko le teny'le reny namola volainy reny na lehibe azy no ampiasainao fa raha ny teny malagasy ofisialy ohatra ka teny merina mifanakaiky an'io sarotsarotro ao amin'ny mpianatra kokoa no mandray azy fa mbola aka le teny izy aloha hianatra an'iny izy aloha zay vao mianatra le fampitana ka izay zany tsy mba nadino zany satria fiteniko matetika tiny hoe ny ankonana no mandeha fianakaviana ny fianakaviana no makeny amin'ny fianakaviam-be dia mifokon'olona dia mifokotany dia ny firaisana ka nararotiky moa voatra ny fanojo amin'ny tsingeritaona nateran-janako izy io asa na am'zapandalany teny malagasy dia nataon'Andriamanitra ny fanojo amin'izay ka dia mirary zay raha mirary ary manentana ny malagasy rehetra mba ampiasa ny teny reny satria tsy vitan'izay hoe amariana fotsiny izy io fa misy tombontsoa manokana kokoa amin'ny mafampitapam-pianarana sy fampitampanabeazana amin'ny fampiasana ny teny reny io